La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam Vaovao. Fetin'ny olo-masina rehetra ny voalohan'ny volana novambra izay afangaron'ny akamaroan'ny olona amin'ny fetiny maty. Andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ary andro hamasinina ho an'ny mpino katolika. Ho fantatra tsy ho ela ny orinasa azo ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina izay efa mampitaraina ny maro. Na izany aza, ezahana tsy ho tapahana ny lalana izay mampitohy ny faritra Sava sy ny faritra Diana ary ny lalam-pirenena fahenina mandritry ny fotoam-pahavaratra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mitohy hatrany ny fitokonana ataon'ny mponina any Iraka amin'izao fotoana izao. Vahoaka marobe ny midina an-dalambe tao Bagdad androany. Takian'izy ireo fony fialan'ny mpikamban'ny gouvernemanta iray manontolo raha ny fanazavana. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao fetin'ny olo-masina rehetra ny voalohan'ny volana novambra izay afangaron'ny akamaroan'ny olona amin'ny fetin'ny maty. Andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ary andro hamasinina ho an'ireo mpino katolika. Henri Floreo. Lovam-panahy teo anivon'ny fiangonana katolika ny fankalazana ny voalohan'ny volana novambra izay fetin'ny olo-masina rehetra. Maro ireo olona manala fangaro ny voalohan'ny volana novambra sy ny faharoa ny volana novambra ity. Fahatsiarovana ireo olo-masina ny voalohan'ny volana novambra fa tsy andro ny maty tahaka ny fandraisan'ny be sy ny maro azy. Izay no anisan'ny mampiavaka zany ny 1er novambra hoe efa tao anatin'ny lovam-panahy ny fiangonana zany ny fankalazana ny olo-masina ary ireo olo-masina ankalazain'ireo ny fetiny dia ny hoe matoy izy ankalazaina nanana ny anjara toerana manokana teo amin'ny fiainam-ponona, teo amin'ny fiarovan'ny finoana, fijoroana hatramin'ny farany finoana hatramin'ny aina, ny oam-pitondran-tena nasehony tamin'ny fiainany. Ao anatin'ny fiekam-pinoana dia hoe izaho mino ny fiambonan'ny olo-masina. Izaho moa ny olo-masina, ireo nanana toe-piainana tsara na havariana ary mendrika laitahaka amin'ny fiainana maha-olombelona azy sy amin'ny maha-kristianina azy. Fa etsekilany koa dia manomboka ety an-tany ny lalina makamy fahamasinam-piainana dia ny fiangonana ihany koa ny ao amin'ny anatin'ny fiangonana dia olo-masina satria na eo aiza ny mahampanota azy dia efa antsoin'Andriamanitra ho amin'izay tanjona faharan-tampon'izay izy dia ny fahamasinam-piainana zany. Fahatsiarovana ireo nodimandry rehetra kosa ny faharoa ny volana novambra. Ny novambra indray kosa dia fahatsiarovana ireo mpino nodimandry. Entina mbavaka manokana ireo razana efa nialolalina antsika ary ny antony moa dia ny hoe mba hananan'izy ireo ny fialan-tsasatra tanteraka. Tsy fotoana fahalailovana akory ny 1 novambra fa fotoana kosa ametrahany eo am-pelatanan'Andriamanitra hitalaona ny famindrampon'Andriamanitra ho azy ireo mba hananany ny fialan-tsasatra mandrakizay ahitany asambarana sy ny hafaliana eo anilan'Andriamanitra. Andro tsy fiasana fa andraisan-karama ny voalohan'ny volana novambra tahaka izao. Andro voadidy ho amasinina kosa ho an'ny kristianina katolika. Nahitana fotoam-pivavahana avokoa ireo fiangonana katolika rehetra manerana izao tontolo izao tamin'ity androany ity. Fotoana iray mahabe ny mpanjifa ny voninkazo ny andro anio sy rampitso. Ireo voninkazo tsy natoraly amin'ny ankapobeny no manintona ny ireo mpanjifa. Michela Ranarzo. Eto Anosy androany voalohany volana novambra nangingina ny tsena ny voninkazo. Raha ny fanazavany mpivarotra nanaovana fanadihadiana miha isan-taona ny fahazaran'ny olona manjifa sy manatitra voninkazo saika niompana tany amin'ny voninkazo artifisiely ireo mpanjifa. Karazana voninkazo rehetra izao mandeha daholo fa efa tsy manam-bola intsony angamba ny olona amin'izao dia tsy dia misy vitsivitsy sisa mandeha manatitra voninkazo. Zany tsy voatetra aloha fa ilay izy fotsiny
Aloha mba misy mpividy betsaka fa zao tena tsika zay mpividy. Misy mandray kely fotsiny fa tsika zay tena mandeha zao tena tsika mihitsy ny kely izany mandeha. Ilay voninkazo fa tsy dia mandeha. Ny artificiel ihany misy mandray indray fa voninkazo bela tsisy mpandray. Mandeha ry zao ny artificiel dia mandray kely ety dia mijanona dia mifiry indray dia eo indray aloha. Tsy ny 2 novambra iririana nefa ny fotoana hanomezana na ny loatra na voninkazo na ny fanazavana. Voninkazo izay mariky ny fitiavana amin'ny ankapobeny. Lanjany hoe voninkazo fitiavana. Na zanakao izy na batinao dia tianao dia menao voninkazo. Ohatra zao hoe giraela, stantis vitanao le mangamanga rony. Mangamanga dia fotsifotsy. Na maina ary izy dia mbola eo ihany ny kolerany. Taona mampaty voninkazo amin'ny andro rinona. Fa raha amin'izao andro izao tsy dia manahoana satria betsaka loatra ilay voninkazo. Dia ny andro mafana. Tsy mandeha firy. Ny ireo mpanjifa tsy misy ny teti-bola natokana ho an'ny fividianana voninkazo. Mba fahatsiarovana ny maty, terina ny Atsimonarivo mamo, arakarak'izay vidina voninkazo. Ohatran'izao natoka madama ho amin'ny androany. Samy hoanina. Nahazo tery izay. Nahazo tery. Isan-taona manao foana. Izay zany mba tsy fahatsiarovana azy. Ny andro natao Toussaint, natao ny fête de mort. Mazava be zany l'izy fa ny zanak'olombelona tsy mivoaka tamin'ny vato na mivoaka tamin'ny fifa mivoaka tamin'ny zanak'olombelona ka na any ambanin'ny tany ary izy mbola tsaroana foana fa ray aman-dresy tsy maintsy manatsy fisan-taonako izay fahatserovana an'ilay ray aman-dreny. Arivo ariary hatramin'ny iray hetsy ariary ny voninkazo natoraly hita ety an-tsena amin'izao. Mandina ny iray alina ariary hatramin'ny 5 arivo sy 2 alina ariary kosa ny voninkazo artifisiel na tsy natoraly. Lafim-baovao hafa kosa indray ho fantatra tsy ho ela ny orinasa azo ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina izay efa mampitaraina ny maro. Na izany azy izahana tsy ho tapahana ny lalana izay mampitohy ny faritry Sava sy faritry Diana ary ny lalam-pirenena fahenina mandritra ny fotoanany fahavaratra. Ka eto Andriatsilava. Taoriny ny rivo-doza farany teo, tapaka ny tetezana teto Marivo Rahona, tapaka vokatr'izay ny lalana, niakatra ny rano ary lakana no nampiasaina ahafahana miampita. Nidina tany an-toerana ny Praiminisitra lehiben'ny governemanta. Nandalo ihany koa ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ary nampanantena fa tsy maintsy ho votaina ao anatin'ny fotoana fohy io tetezana io. Omaly, nidina tany an-toerana ny Minisitra tompon'andraikitra sy ny solombavambahoaka voafidy tao an-tsiranana voalohany nijery ny fisotry ny asa. Zao zany ny fahatongavana eto dia fanay miresaka amin'ny vahoaka rehetrarehetra fa mandeha tsara ny asa ary tsisy taona zany satria misy moa ny mamelo tsara hoe inona ny zavatra mandeha tsisy zavatra mandeha lasa ny sinoa izao zao fa ny fahatongavana eto dia manamafy fa mandeha ny asa ary manatanteraka ny adidy sy ny velirano zay napetraka ny Andriamatoa Filoha no natongavana mianada eto androany. Izy moa ny tompon'andraikitra voalohany fa ny tena koa amin'ny vice-présidence de l'Assemblée nationale dia manaramaso ny asa zay ataony mpitondra fanjakana fanindrina zareo amin'ny membre ny gouvernement ka zay zany no azony ambaraka atsika vahoaka eto efa ndresany eto koa fa na avy ny fotoanany oranandro tsy ho isy fitapana raha tokony ho izy ny lalany ity na ary amin'ny RL5 zany Ambilobe Voemara satria efa nifampiresaka tamin'ny reo chinois reo zay zareo manatanteraka ny asa sy ny teknisianina zay tao dia atao ny fomba rehetra tsy tapahany io lalany io torako zany koa zany ny aty amin'ity RL6 ty. Izahana tsy hatapaka ny lalana hoy ny tompon'andraikitra. Aorian'izay, amboarina ny lalam-pirenena fahenina, afaka 2 na 3 volana no fantatra izay orinasa anatanteraka ny asa. Ity lalam-pirenena fahenina ity dia araka lazaiko teo hoe ny izahana amin'ny tsy hatapaka azy aloha amin'ny titony ity ny famatsim-bola efa eo am-pelantanana fa misy pitsopitsony maro samihafa izay tsy maintsy hifanarahana amin'ny famatsy-vola izay nifantombonana Europeanina. Tokony ho izy tokony ho fantatra ao anatin'ny 2 na 3 volana manaraka eo izay orinasa anatanteraka ny asa. Afaka 3 volana araka izany dia ho fantatra ny orinasa azony fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina izay efa mampitaraina ireo mpandeha sy ny mpitatitra amin'izao fotoana izao.
Nanao fanambarana fahanoana ny kandida ho ben'ny tanànan'Antananarivo larana faefatra ny groupe 9 Andritsitoaina antsika jiaby. Nantsy prise izay entiny Gaëtan Andriatsila. Namoaka fanambarana ny vondrona GNG na ny groupe 9 Andritsitoaina antsika jiaby fahanoana hatramin'ny farany ny kandida ho ben'ny tanànan'Antananarivo larana faefatra. Ny kandida larana faefatra hoy izy ireo no afaka hanome endrika vaovao an'Antananarivo renivohitra taoriny ny fanadihadiana natao tamin'ireo kandida hafa mifanandrina aminy. Rehefa nataonay ny fanadihadiana mombamomba ireo kandida nilatsaka ny fidina ireo dia iray ihany no nahafeno fepetra notakinay. Tsy inona izany fa vita mpandroso amin'ny fomba haingana ny renivohitra Madagasikara ity izay ato anatin'ny fikambanana GNG dia resy latro ary tapa-kevitra fa anona hatramin'ny farany ny kandida ena Andritsitoaina. Fikambanana misa 90 no mivondrona ao anatin'ny GNG manoloana ny fiparitahan'ny fako sy ny loto eto Antananarivo renivohitra, ny aizina noho ny tsy fampiny andrin-jiro, ny fivarotana ny tanin'ny komuna, ny fiparitahana sy ny fahafenon'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny maro hafa. Resy lahatra reto vondrona fikambanana maromaro manerana ny nosy ireto fa hanoana hatramin'ny farany ny kandida 9 Andritsitoaina larana faefatra ho ben'ny tanàna ny tanànan'Antananarivo. Andro vitsy sy mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana kominaly nisy androany fotoam-pivavahana no tanterahan'ny kandida ho ben'ny tanàna any Alasora avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Michela Renardo. Komina Alasora ahitana fokontany 20 mponina mandina ny enina ary mpifidy eo amin'ny 7,4 alina mahery eo. Raha ny fanazavana isan'ny olona ny mponina Alasora ny resaka rano amin'ny ankapobeny. Ho an'ny kandida ben'ny tanàna avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga fanavaozana no entina ho an'ny komina. Mampitarina ny olona ny resaka barazy nefa dia ataon'ny mpanao politika fitaovana izy io amin'ny fanaovana propaganda amin'ny hoe olom-baovao anay moa satria raha eo ireo kandida rehetra dia izahay no anisan'ny olom-baovao dia hitondra fanavaozana amin'ny fitantanan-draharaha sy fanavaozana ny rafitra rehetra eto amin'ny fokontany sy ny komuna no tena tanjonay mba hisian'ny fifampirindrana ao anatin'ny fiarahamonina. Andro vitsy mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana kominaly. Nisy androany fotoam-bavaka ny tanterahany kandida ho ben'ny tanàna Alasora avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Amin'ny fanomana fampelezan-kevitra izay ho ben'ny tanàna eto Alasora dia mikarakara fotoam-pivavahana fangatahantsodrano ny ekipan'ny malagasy miara-miainga izay tarihan'ny tenako raha milasorantoery irotsaka ho ben'ny tanàna. Dia tsy maintsy akina amin'Andriamanitra zavatra atao fa tsy hoentina mikery fotsiny amin'izao. Ireo komity isa-pokotany no tonga nanatrika ity fotoam-pivavahana androany ity. Itoy amin'ny sehatra maro samihafa ny fiara-miasan'ny La Frantsa sy ministeran'ny fiarovam-pirenena malagasy. Io no nivoatra nandritra ny fandraisan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny masivoan'ny Frantsa sy ireo tafika frantsay vitsivitsy teny ampahiby. Henri Florent. Hamafisiny eo amin'ny sehatra maro samihafa ny fiara-miasa eo amin'ny La Frantsa sy Madagasikara. Io no nivoatra nandritra ny fandraisan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny masivoa ny La Frantsa sy ireo tafika frantsay miasa eto Madagasikara tetsy amparibe. Ito sy hamafisina koa ny fiara-miasa misy ao amin'ny Madagasikara sy ny tafika frantsay. Fiara-miasa tsara eo amin'ny nosy eo amin'ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy ary indrindra misy fiara-miasa ratafika mitohy foana ary miatsara foana ihany koa eo amin'ny atao hoe fazoy sy ny tafika malagasy eo amin'ny fanazaran-teny zany eo amin'ny fiarahana manao fanazaran-teny eo amin'ny fandrindrandra ihany koa ny fanoizana ny atao hoe fanamafisana ny fampianarana raha miaramila any amin'ny akademia miaramila any amin'ny sekoly ny manamboninahitra andrefitra ny Tsirabe ary nondresana ihany koa mikasika ny hoe fiara-miasa ihany koa eo amin'ny fandriana palemona eny an-dranomasina. Hifanampy amin'ny sehatra maro samihafa izy ireo toy ny fampiofanana mankany ivelany ny tafika malagasy, eo ihany koa ny fanazaran-tena, ny fampizarana traikefa, indrindra fa ny fahaiza-manao amin'ny fitandrona ny filaminana eto amintsika. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny hetsika sosialy izay nataon'ny mpianatry ny Inskaveo omaly. Eo ihany koa mahakasika n'ireo olana sedrain'ny akany izay tantanan'ny ONG Manda. Rehefa avy.
Voly 100 000 ariary no azonao amin'ny fisariana rehefa manao wallet to bank ianao amin'ny herinandro ity mandraisanjara fa olona 10 be zao no sariana tsindrio fotsiny dièse 11 étoile 1 dièse Mvola tsotra aingana azo antoka. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Very eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nanatanteraka hetsika sosialy dia amin'ny EPP Akaditany ny mpianatry ny isika hoe omaly tanjona ny anampiana ireo mpianatra mba hampazoto azy ireo amin'ny fianarana ataony. Mirana Hery Manjaka. Tsy mikely soroka amin'ny fanaovana asa sosialy ho fanasoavana ny fiarahamonina ny INSCAE na ny Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprise. Fanaon'ny mpianatra ao aminy no manao asa sosialy. Ny sitraka izany ny EPP Ankaditany ho fanampian'ireo mpianatra mba hampazoto azy ireo ao anatin'izao fotoanan'ny fiatombohan'ny fianarana izao. Izay mpianatra avy ao amin'ny sekoly INSCAE moa zany dia nanao action sociale tato amin'ny EPP Ankaditany izay atao amin'ny matière anankiray atao hoe comportement du manager. Maro ny asa nataonay tato. Voalohany indrindra nisy ny fandokonany ivelany, fandokonany anatiny sy ny fanaovana zaridaina ary ny fizarana fitaovam-pianarana. Ty action sociale ty moa zany dia natao hanome motivation an'ireo mpianatra izay tonga mianatra ato amin'ity sekoly ity. Tsy misy hoe antony manokana aloha zany ny safidianana anazy fa juste hoe hita fotsiny le EPP hoe mba mila fanavaozana dia nataonay izany. Ity hetsika sosialy ity izay niarahany asa tamin'ny mpisehatra maro. Tanjona raha ny fanazavana ny ampandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny firenena. Manodidina ny 20 ankizy-beazana ao anivon'ny Jita ny ONG Amana misedra olana eo amin'ny lafin'ny fampitaovana ny akany amin'izao fotoana izao raha ny fanadadiana natao. Araka izany nisy ny fanatanterana hetsika androany ho fanohanana azy ireo fanadina. Tsy tany amora manga fa tany an-dako miasa mivarotra lamba dia karaha maray taona tsy naloha fa roa taona ny tany dia avy mitsoka miverina taty tany mariva dia tsy naloha ntsony karaha mako sasany fa ray taona sena maneno mitokona manana taty hoe hitaiza zaza dia hitaiza zaza kely voateraka dia roa alina isam-bolana dia vao tonga tany dia lasa varidamba, makarona, piritsana dia avy amin'izay zany tsoka miverina. Toy izay ny ampahany amin'ny fitarenan'ireo ankizy-beazana eo amin'ny Jitin'ny ONG Mandatsiadana. Ankizy marefo ara-pivelomana manodidina ny 20 avy amin'ny fokontany maro eto Antananarivo renivohitra no raisina eto. Na dia misedra olana indrindra eo amin'ny lafin'ny fampitaovana aza ny ankizy-beazana eto anivon'ity akany ity, miezaka ny manatanteraka ny andraiky ny araky ny tanjona ny andreketany ny akany. Dia ny zavatra kendrenay amin'ilay fipetrahany ato zany hoe arovana amin'ny herisetra aloha zareo voalohany indrindra dia avy eo mba hisian'ny fifatohana bebe kokoa amin'ny resaka fianarana. Le critère andraisanay an'ireo ankizy ireo zany dia hoe ankizy tena hoe sahirana tsy manana moyen izy zany hoe hananany trano
dia faharoa zay koa hoe izy zany tena mazoto mianatra nefa ny ray hijanona eny an-dalambe izy a dia mety tsy hisy ny fifatoana mety ho tratry ny herisetra eny zareo a dia zay mahatonga anay hoe raisinay zany zareo hoe anisany hoe izy ny safidinay tena hoe safidinay voalohany zany le ankizy manana an'izay trangan-javatra zay. Ao anatin'ny fanohanana ny ankizy azy nanivon'ny toerana fitaizana zaza mare fara-pivelomana toy izao, nitondra ny anjara biriky ho fanohanana azy ireo ny mpianatra anivon'ny sekoly ambony iray eto Andrenivohitra. Namafisin'izy ireo fa miankina amin'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay amin'ny fanampinan'ny mpiarabelona no ahafahana mametraka ny fampandrosoana ny firenena amin'ny ankapobeny. Tena ilaina dia ilaina ny fifanampiana eo amin'ny fiarahamonina satria raha mivoatra ny sehatra anankiray dia miara-mivoatra daholo ny fiarahamonina rehetrarehetra dia mivoatra avy eo ny firenena dia antoka anankiray fampandrosoana ny firenena zany a ny fandrosoany antoko na fiarahamonina kely be da be dia arak'izany dia tena ilaina ny fifanampiana eo amin'ny manodidina. Ankoatra ny fanomezana toromarika sy tondro zotra hanampiana ny ankizy azy nanivon'ny ONG Manda, indrindra eo amin'ny lafin'ny fahadiovana androany, nanatanteraka hetsika ho fanohanana ny ankizy azy nanivon'ny tiakany ity, ny tompon'andraikitry ny ONG Manda eto Tsiadana androany, izay notron'ireo mpianatra anivon'ny sekoly ambony tsy miankina iray eto Andrenivohitra. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity hankasitrana ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nanulcha Nauteu ni Fampalalambaovao.